Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Nosokafany filohandro rajoela tamin'ny fomba ofisiel androany ny kianjany bare mamasina kiandra zay andraisana ny lalao ifanandrinan'ny Madagasikara sy bere amin'izao fotoana izao. Hototosaina ny 9 oktobra 2024 ny fifidianana izay filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara. Ireo mpanao gazety miisa 7,990 nivoaka tamin'ny listra ofisiel androany no ifidy amin'izany. Anafatra vaksiny Johnson misy savaly tapitrisy afatra i Madagasikara entina misoroka ny fiparitany valaretina Covid-19. Fanafarana vaksiny izay avokatry ny famatsimbola tsy averina avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Izay no isanao nivoatra nandritra filan-kevitry minisitra Omaly. Manome 27 ora ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra ao Mananjary analan'ny chef Cisco. Antony izany raha fanazavana ny fitantanana tsy mazava sy ny fanaovana kitrana hatrana amin'ny fanendrena sy fanesorana piasa. Maresaka iraisam-pirenena olona 7 no namony eny. Napetraka ny état d'urgence ao New York, États-Unis noho ny fisian'ny todradrano izay nateraka ouragan Ida. Nadidin'ireo vetrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany araka ny efa fantatsika moa dia mandeha amin'izao fotoana izao ny fihaonana eo amin'ny abareny amin'ny Madagasikara sy ry zareo ao amin'ny écureuil-ny Benin raha ny fizaram-potoana voalohany teo moa dia mitarika amin'ny isa rainy ohatra ry zareo Beninois efa miditra amin'ny fizaram-potoana faharoa isika amin'izao fotoana izao fa izay isa rainy ohatra izay moa nentina tamin'ny fialasasatra sy nidirana amin'izao fizaram-potoana faharoa izao isy ihany koa ny fidirana mivatana atao anatin'ny vaovao amin'ny ity alina ity fa rehefa vonina sary dia ho alatsatsika eo any izany fa mialohany izay aloha dia nisokafana ny filohan'ny rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany ny kianjan'ny bare mamasina kianja izay andraisana ny laolao efa nandrianan'ny Madagasikara sy Benin amin'ny zao fotoana izao fanandena. Ho an'ny taranaka faramandimby izay no misoratra amin'ny stela fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny kianja Barea Mamasina io arivo. Fanokafana izay nitotosainy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ireo tompona andraikimpanjakana maro niaraka tamin'ilay mpilalao baolina malaza Samuel Eto'o. Nandritra ny lahateniny nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa manomboka androany ity kianja ity no marika vaovao amantatra ny Madagasikara. Iarovana ny vonina ipirenena ampisehoana ny firalahiana sy ny fitiavan-tanindrazana no isan'ny antony nanaovana ity kianja ity raha nambaran'ny filoha hatrany. Hanomezana voninahitra ihany koa ny ekipa-pirenena Barea izay nitondra avy ny vonina ipirenena. Ni Barea
tsy aivona mitetina fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara ny fanavaozana ity kianjan'ny bare mamasina ity. Fanavaozana izay nanomboka ny volana janoary 24 ary ny farana ny volana jolay 1 ny lamina amin'ny akapobeany teny amin'ny manodidina ny Mahamasina tamin'ny tapany maraina teo saika netana mpitandro amin'ny filaminana avokoa manodidina ny kianjany alarana efsa. Tamin'ny 10 ora maraina no efa nahitana olona tonga teny an-toerana anatrika ny lalao ifananan'ny ekipa pirenena barian'i Madagasikara sy Benin. Tamin'ny 10 ora maraina ny ora nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana saika efa feno olona avokoa ireo vavahady miisa 3 natokana hidirana ireo mpijery. Nalehako ity zao hijery baolina mankafy fanatanjahantena atao Barea any Anosy Zato andrefana commune district Antsinandrano tamin'ny 5 izay niala tany an-tsany tonga teto dia tamin'ny 5 sasany. Le dieta amin'ny salata tamin'ny herinandro voalohany. Tsy mandeha izy satria raha alina ihany teneniny ao amin'ny kafo. Dia izay ny larana eto. Dia raha safidy izay moa dia mody any an-tsaha izay mijery amin'ny télé. Tsy kivy venarana hoe tsy tafiditra. Tsy kivy izay satria io ny retana tamin'ny sabotsy teto. Avy eny amin'ny Sopatsana izay dia tamin'ny vavy tonga tety. Tapakiny efa nalana tamin'ny lahady. Izay aloha tsy fantatsa fa hoe raha ihany ny tafidy dia niezaka nandeha maraina. Niezaka nandeha maraina. Dia tsy kivy fa manao anany an-tsana e. Any an-trano indray tehatehaka dia mora koa. Aka tsara satria hoe voaloha mihitsy zao aty zao hijery an'izany hoe amin'ny andro alina izany dia mba nandeha. Dia baka amin'ity izany dia andeha ampila amin'ny andro alina. Dia zao isy an'izany izay. Satria mba nalazy kely ilaao ihany bandy. Rakotra mpitandro ny filaminana ihany koa ankilany ny teny amin'ny manodidina rehetra. Ao ireo misahana ny fandehanana ny fifamoivoizana, ao ireo mandamina sy mitandro ny filaminana. Tamin'ny ankapobeny nilamina ny tapany maraina ary tamin'ny 2 ora tolakandro teo vao nanomboka ny fampidirana olona tao anatin'ny kianjan'ny Barea. Manodidina ny filaminana izay hatrany dia nahitana mpitandro filaminana ihany koa nanomboka ny maraina teo teny amin'ireo faritra ambony izay mahatanjana ny kianjan'ny Barea. Tsy afaka ivarotana sy janonana ireo fiara eny amin'ireny toerana ireny raha ny fanazavana azony alarana efsan hatrany. Tamin'ny 10 ora maraina dia efa nahitana mpitandro ny filaminana avokoa ireo toerana ambony toy ny teny Ambomitsingona. Raha ny fanazavana tsy azo ivarotana sy janonan'ny fiara eny amin'ny manodidina. Antsonona metrahana ireo mpitandro ny filaminana. Na izany azy efa mikasa sy manomana ny hijery ny baolina avokoa ireo olona mipetraka eny amin'ny manodidina. Izy ireo izay manana tombony manokana amin'ny fahitana ny kianja avy eny ambony. Eny izay aloha raha fa misy baolina dia mijery foana izay eto. Tsy dia hoe vorety ny fianakaviana fa ny olona avy any ambany rehetrarehetra any miakatra aty. Ny tokotany aloha na 25 juin reny ara dia feno ny tokotany raha vao misy événement eny ambany eny. Rina aloha dia ny andresen'ny Barea izay ny tena irariana sy vavahana mafy amin'Andriamanitra. Ny aty manaparivan'ny andro na ohatr'izany fa mba hoe lina fotsiny izany fa rehefa avy eo hidina ihany hijery eo. Anantanao anohana ny ekipa malagasy. Raha ohatra aloha hoe raha ny fahazahoako anazy aloha dia mety ho feno ny ety amin'ny toerana ety fa eny tsara ihany koa ny sécurité sy ny tariny fa mety ho feno ny toerana ety satria ekipantsika anie manao azy. Ho an'ireo mpivarotra efa mipetraka eny amin'ny manodidina nampitomboina ny entana amidy. Entitra ny fanaraha-maso atao ary tsy manoloana ny fioharam-pefy ireo mpitandro ny filaminana. Mijanona manodidina ny kianjan'ny Barea Mahamasina ihany isika dia nanomboka maraina teo dia maro ireo mpivarotra mandehandeha manodidina ny kianja.
hita tamin'izany ireo mpivarotra saina, satroka, kiroka ary vavaorona sy sariny ireo mpilalao ao anatin'ny bareny Madagasikara ary ny t-shirt sy ny polo bare. Fanadina. Na dia nanambara zany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny talatalasa teo fa tsy azo ivarotana no manodidina ny Mahamasina ho an'ny androny anio. Tsy nanakana ireo mpivarotra kojakoja maro samihafa hita teny an-toerana izany. Isan'izany ireo mpivarotra kiririko sy zava-maneno samihafa. Teo ihany koa ireo sainam-pirenena izay tena be mpividy raha nanambaran'ireo mpivarotra. Andeha an-tsena aloha mividy ihany ny olona. Mivonona no anambary. Papamba 25 000 lehibe. Ny saina 500 lafo aloha hatrany avana lafo 20 tamin'ilay papampa, ny saina efa be dia be ihany fa tsy voaisatso. Le mpijery mihitsy ny tena mividy fa tsy olona mandà. Satria ny olona mandeha amin'ity olona mandeha hijery an'ity daholo. Vozy la 15 000 le ngeda be le ohatrany. Manana fanantenana fa tsy maintsy lany netany. Polo zao netanay androany 500 dia vovozy la 300 izy. Ankilany misy amin'ireo mpivarotra sasany no milaza fa tsy mandeha ny tsena. Vitsy ny mpanjifa raha oharina tamin'ny fifanitsana ny kanina 740 sy 2000. Misy tamin'ireo mpivarotra no mivatsy entana maro ka miandry ny fahalalany izany mandra-patapitry ny lalao. To zao mandeha ty tony. Namboarina mihitsy androany sy ny amin'ny sabotsy. Ka zao mivarotra 100 androany. Dia mbola zao ny lafo mbola anaty kitapo mbola misy. Mbola tsisy olona mihitsy amin'ny telo vao miditra. 500. Akitela. Tsisy mba hoe fetiny bary afanokana raha ny tena mana tokony vidy daholo ny olona rehetra. Za tsisy ninina mihitsy. Ny olona koa tsisy vola mihitsy amin'ny fampidirana mpianatra. Maneho ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy mandritra ny fihaonana tahaka izao ny fanamiana ampiasain'ny mpijery, ny tabataba sy ny fanohanana ataon'izy ireo. Mahakasika ny bareny Madagasikara izay hatrany dia zava-misy teny amin'ny faritra Mahamasina sy ny manodidina tamin'ny tapakandro maraina indray no tanterina aminao sy entina aminao anatin'ny ty sary tsy aiko teniteny ty araoary.
amin'izao empolo minitra ny lalaovana izao moa dia mbola raisy zero ny baolina eo amin'ny baren'ny Madagasikara sy ry zareo Benin. Ry zareo beninois no mbola mitarika amin'ny azao fotoana izao fa ho taterina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa nitoy an'izay lalao izay. Fa tontolon'ny serasera kosa indray dia tototsaina ny 9 oktobra 2024 ny fividianana izay filohan'ny olafitry ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara. Ireo mpanao gazety miisa 6,930 nivoaka tamin'ny lista ofisialy androamo ny fidy amin'ny Jean Michel Arnardo. Mivoaka androany ny listra ofisialy n'ireo mpanao gazety matianina eto Madagasikara. Miisa 6,930 amin'ny fangatana miisa 1,230 izy ireo no namala ny fepetra notakiana tamin'izany. 12 kosa ireo izay nandefa ny antota-taratasy fa tsy nahafeno ny fepetra ary tsy tafitra amin'izay listra ofisialy izay. Ny ambony rehetra dia tafitra anatin'ilay 12 amby zato ny tenenina Andriamatora Ambelosona teo hoe miandry kely aloha ajourné ny antsonay azy satria dia ho atolotray ny biraon'ny olafitra vaovao eo zany rehefa avy eo hoe reto dossier 12 amby zato reto anjaranareo ny mandinika azy amin'ny fotoana izay mahatafatsangana ny biraon'ny olafitra ny mpanao gazety vaovao izay voatondro lalàna fa io birao io no ame ny karatra mamatiana ny mpanao gazety. Tiako manamarika hoe ny antony mety hoe tsy mahatonga an'ireo 12 amby zato ireo hoe refusé zany dia ajourné amin'ny fotoana manaraka dia na izy tsy nahafeno ilay telo taona nefa izy tsy manana diplôme na izy miasa amina organe de presse tsy manaraka ny lalàna na illégal mety hoe tsy fantatro ny fanjakana mihitsy ny fijoroany. Ity listra ofisialy ny mpanao gazety ity no iaingana entina natanterana ny fividianana ny olafitry ny mpanao gazety raha ny fanazavana. Fividianana izay ho tontosaina ny 9 oktobra 2024 izay ao anatin'ny sokady scrutin de liste bloquée. Ny arrêté moa zany ny arrêté mikasika ity fividianana ity eo amin'ny article 2 miteny hoe scrutin de liste bloquée. Izy sans prendre en charge ni vote préférentiel ni liste incomplète majoritaire à 2 tours. Le scrutin de liste zany dia les telo amby sivifolo tsy na total tsy maintsy ao anaty liste zany io no tsy maintsy fenona amin'ny candidature tsirairay avy. Dia rehefa mifidy zany tsika dia le liste io mividina fa tsy hoe olona tsirairay avy. Dia le liste ndray rehefa tsy misy hoe afangaro ohatrany amin'ny conseil municipal ma tsy misy hoe mifangaro hoe bon zay nahazo vato betsaka indrindra mahazo vato ohatran'izao mahazo seza ohatran'izao mahazo seza ohatran'izao fa iny liste anankiray zany iny tonga dia iny mividina na firy zany ny manaraka azy zao zany dia iny miara-vidina tsara ho marihana ihany zany fa reo le hoe natonga anazy raha taloha na isaky ny province zany no misy vice président fa hita amin'ity zany dia ny tao amin'ny tany amin'ny antenumeran-dolona no napiditra ny hoe alao représenté au dôle ny région rehetrarehetra dia zay natonga anazy hoe lasa nisy 3 vice président dia reo tsinona le vice président io tsy maintsy asianao suppléant ihany koa raha ohatra hoe tsena hoe misy tsy fahafahana dia misy 13 vice président suppléant dia misy 13 ndray conseiller isaky ny région dia misy 13 koa zany conseiller suppléant zany hoe tsara ho fantatra zany dia liste anankiray amin'izy le hoe tsy misy liste incomplète zay koa dia tsy maintsy feno io le 3,7 io zay vao azo raisina zany ny liste tsirairay avy. Raha tsy ivona ny 9 oktobra 2024 amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 ny fividianana isaky ny fatra 13 septambra hatramin'ny 19 septambra ny fametrahana ny antota taratasy. Ny 9 septambra no ampahafantarina ampahabemasy ny listra ireo kandida hovidiana. Ny 3 septambra hatramin'ny 14 oktobra ny fampielezan-kevitra ary ny 15 oktobra kosa ny andro ny silence électoral. Tonga ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny fiakaran'ny saran-dalana makany amin'ny faritra amin'ny zao fotoana izao ihany koa no ny tontolon'ny fampianarana rehefa avy eo ary. First
plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ni batterie Large Star. Batterie timila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Soye, mahay mandeha ny zanaka dada Sineny. So ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adinonao na ny safidiny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra ianarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Anafatra vaksiny Johnson miisa 20 tapitrisa fatry Madagasikara entina misoroka ny fiparitany vanaretina Covid-19. Fanafarana vaksiny izay vokatry ny famatsimbola tsy averina avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay moa nisan'ny voatra nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly Michelarana Arzon. Ao anatin'ny fampiarana ny drafitra nasionaly momba ny fanapariana sy fanaovana vaksiny iadina amin'ny Covid-19 hanafatra vaksiny Johnson & Johnson miisa 20 tapitrisa fatry Madagasikara. Fanafarana vaksiny izay vokatry ny fifandresen-dahatra teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny banky iraisam-pirenena izay nahazon'ny Madagasikara famatsimbola tsy averina amin'ny tetina $100,000. Ity famatsimbola ity no ividian'izay fatram-baksiny izay ary anohanana ihany koa ny sehatry ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ahafahana miatrika izay fipariany valanaretina Covid-19 izay. Nisongadina nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fankatoavana ny didim-panjakana ahafahana mampiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fanampiana izay mitetina $5.7 miliara mahery fandraika amin'ny fanomezana IDA. Teti-bola izay anampiana ny fahazonan'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ary anamafisana ny rafi-pahasalamana manoloan'izany. Ampiasaina ao anatin'ny efataony volo raha ity tatitra ity hatrany. Tahaka ny mahazatra dia nisy ihany koa ny fanendrena vitsy nandritra izay filan-kevitry ny minisitra izay, teo ihany koa ny fanafoanana didim-panjakana nanaraka izany. Toy ny fitakina ireo orinasa mpanao lalana manodidina ny 300 izay tsy mbola nahazo ny volany taoriana ny fahavitana ny asa ny taona 2024 dia nisy androany ny fionana teo amin'ny solotenan'izy ireo sy ministry ny asa vavety. Tsy mbola misy moa ny daty voatondro anefanany vola raha ny fanazavana fanampanazavana. Izahay ireo zany dia solotenan'ny entreprise kojakoja lalana izay tsy voalovola tao anatin'ny herintaona izay. Niona tamin'ny Andriamatoa ministra izay androany teny izy hoe efa tonga eo anivon'ny présidence ny rapport de consolidation ny audit ka ny teny izy hoe efa tsy ho ela intsony fa dia manantena zany izay fa dia ho aloha ny volanay atsoatsy. Ny fe-potoana mbola tsy nisy fa hoe efa andeha hanao tatitra Andriamatoa ministra ho any amin'ny présidence. Fitambaranay zany dia 300 nanomboka tamin'ny mois de juin 2020 zay no efa nisy nahavita asa ara-dalàna
fa ny akamaroanay dia navita tamin'ny décembre 2020 dia efa ho herintaona katroka zany zao fitakiana zao no mandeha. Lafa mavao hafa kosa indray dia amin'itoy ny fanatanterana ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ho fanadiovana ny tanàna sy hatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra. Androany moa dia nisy ny fampitaovana izay natolotry ny PIAA ho ana fokontany 120 anatin'ny Antananarivo renivohitra io na saina. Ny fanadiovana sy fanamboarana ireo lakan-drano sy fatson-drano eto Antananarivo sy ny manodidina, ny fanorenana fotodrafitrasa ahafahana mitantana ny rano sy ny fifehezana no mety ho fiakaran'ny rano amin'ny faritra iva sy ahina izy tondra-drano. Isan'ny asa tanterahina anatin'ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo na ny PIAA. Zavapoana nefa izany raha tsy madio no manodidina ireny lakan-drano ireny. Antony nanoloran'izy ireo fitaovam-panadiovana ho an'ny fokontany misy 120 ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hiatrehana ny fotoam-pahavaratra. Fa ihany koa hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretana maro samihafa toy ny Covid-19, peste sy ny sisa. Ny fototra zany dia resaka voalohany indrindra ho fanadiovana ny anatin'ny fokontany. Any fotony zany ireo kanala dia ireo lalakely dia ataontsika hoe fanomezana andraikitra ny olona mivantany eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ireo tsena lehibe eto amin'ny tanàna Antananarivo izay misy 520 dia atao zany ny fanadiovana anazy voalohany dia fanalana ny bibikely na désinsectisation dia fanalana koa ny voalavo zany anivon'ireny. Dia ny amarana anazy moa tsika miady amin'ny aretina Covid-19 dia misy ny désinfection. Ny commune dia mandray amin'ireo ataontsika hoe miara-miasa foana amin'ireo mpiara-miombonantoka anankiray so amin'ireo tsara sitrapo amin'ny tanjona amin'ireo hoe fanadiovana anaty tanàntsika. Ny zavatra tena lehibe dia aminay dia tsotra ihany ny fiovan'ny toe-tsaina satria ao anatin'ny fanapareahana ny ataontsika hoe code municipal d'hygiène tsy fanapareahana intsony fa fandraisana andraikitra mivantana ary mifampiarana azy koa eny anivon'ny toerana rehetrarehetra tokony hanaovana azy zany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa appui à la gestion d'urgence des épidémies aux aléas izao fanomezana natolotra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra izao ary velatra amin'ireo boribory-tany enina raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny PIAA. Ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo izay ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananany tany no maître d'ouvrage ary vatsy ny AFD sy ny banque européenne vola. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fidiran'ny mpianatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary maro ireo mpandeha miditra mivoaka eto an-drenivohitra. Amin'ny ankapobeny moa dia tsy maharaka io fiara fitaterana eny amin'ireny toby fiantsonana ireny. Misy araka izany ireo mpamily manaratra mampiakatra ny sarandalana. Nambinina Ravelorson. Misy amin'ireo mpamily eny amin'ny zotra nasionaly no mampiakatra ny sarandalana noho ny amaroan'ny mpandeha miainga avy eto Antananarivo amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Araka ny nambaran'ireo mpamily tsy maharaka ny fiara fitaterana. Le fikara sarandalana zany satria le karama mandeha hina dia ohatra avy eto Antananarivo be olona dia any ambany tsisy olona dia manenjika an'izy zany ohatra hoe mandeha olona folo avy aty dia avy any zay vao feno dia zay mahatonga le sarandalana miakatra satria le olona koa zany be dia be nitaraiky any tafajanona any ambany dia manenjika le fidiran'ny mpianatra sy le fiasana mahatonga le tena fiakaran'ny sarandalana satria tsy ampy le tôbila ohatra ny anay zao ohatra avy any Fandriana dia tsy ampy le tôbila fitaraiky aty Antananarivo daholo zany le tomobile dia tsy ampy le tôbila avy any nefa le olona be dia be ny olona te hiakatra dia lasa mampiakatra sarandalana satria tôbila ohatra tôbila vahiny no manenjika maka olona any dia lasa miakatra le sarandalana. Misy amin'ireo mpandeha no menimenina noho izay fiakarany sarandalana izay araka ny nambaran'ny mpamily hatrany. Misy mpandeha menimena aloha voalohany aloha le eo amin'le tsy fisian'ny tôbila vitsy ny tômôbila fa tsy maharaka zany dia mety hoe izay koa ngamba lasa hoe anisan'le mampiakatra an'le sarandalana satria ny olona ny voyageur tsinona zao be dia be nefa ny fiara tsy maharaka mihitsy. Io fampiakarana sarandalana io sy ny fanararaotana mety hitranga ataon'ireo mpitatitra no antony nametrahana ny guichet unique. Araka izany tokony hitovy avokoa ny sarandalana araka ny efa voatondro amin'ny toerana hiaingana sy ny toerana hitodiana. Na izany aza
raha ny aloha-ranom-baovao azo efa nisy ny afangatan'ireo kooperativa ny ampiakarana ny sarandalana izay asonitra hatrany amin'ny 20 isanjato. Tontolo ny fampianarana kosa indray dia novatsiana fitaovam-pianarana analana fahasahiranan'ireo ray aman-dreniny ampianatra ny eo anivon'ny Zapa Atsimbohitra Ambomangakely no tsaraina ihany koa ny sekoly miisa 14 ao anatin'ny fokontany 12 eo anivon'ny commune Gaitan Andriatsilava. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanampiana ho an'ny mpianatra ao amin'ny EPP sy ny CEG Antanety Bekianja ary ny EPP ambohi-piainana ao anatin'ny commune Ambomangakely. Tamin'ny alalan'ny 3 pena ny partenariat public-privé no nahafahana nanatanteraka izany. Efa maromaro ny ireo asa sosialy efa natao araky ny teneniko teo tsy amin'ny fampianarana rery fa resaka fahasalamana, resaka na eny amin'ny ireo ministera hafa na ny ministeran'ny police pyrénéenne na ny défense nationale efa miara-miasa aminay efa noka tamin'ny herintaona zao. Manala fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny izao fanampiana nomena ny mpianatra izao. Ireo ray aman-dreny izay misedra fahasahiranana amin'ny fampidirana ny mpianatra no ny falafosan'ny fitaovana sy ny saram-pianarana. Fimanana aloha dia efa natao kanefa rahana malala teo fa hoe nitadiavin'androany hoanina androany tadiavin'androany dia ny zava-misy ao zay dia saika ny akamaronay dia mangataka feim-potoana kely zany hoe mety tsy voalohany indray mandoa ny adidy rehetra izay tokony atao amin'ny ray aman-dreny mpianatra fa ny fiarah-miasa amin'ny sekoly dia tanterahana tsikelikely zany ary ny fitaovana moa dia faran'izay azo atao tsy laza mihitsy hoe vitany tanteraka fa dia fanampiana reny nataonareo tena manampy anay mihitsy reny ary manamaivana ny vesatra amin'ny ray aman-dreny mpianatra. Mbola ao anatin'ny valanaretiny isika amin'izao fotoana ka tsy maintsy apetraka ny lamina anajana ireo fepetra ara-pahasalamana. Dia mbola misy ny comité de vigilance zany manerana ny établissement rehetra. Tsangan'izay iarahana miasa amin'ny ray aman-dreny dia izay aloha zany amin'ny fepetra ara-pahasalamana hajaina daholo le fepetra isan-karazany ny elanelana, ny cache-bouche sy ny izay fepetra rehetra tokony alaina fanasana tanana indrindrindrindra. Dia mikasika amin'ny fampianarana indray dia nisy fandaminana ny ova zany zao ny ao amin'ny fampianarana lasa miverina isaky ny bimestre indray zany zao ny fanadinana no atao dia amin'izay misy fialan-tsasatra kely dia ny fandaminana zany dia efa napetrapetraka ifanaraka amin'izay. Tafiditra anatin'ny tetikasa fampandrosoana ny tanàna napetraky ny commune izay mifandraika amin'ny vinan'ny mpitondra fanjakana ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa sy ny fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana. Mijerina eto raha amin'sary ny EPP eto Kanjavaratra dia efa niova tsy ny Kanjavaratra reny no nataony eny réhabilitation rehetra fa 14 anaty fokotany 12 ny EPP eto amin'ny commune kely dia mitovy amin'izao daholo ny réhabilité anatiny na ivelany satria tena veriveriko izay hoe ovatsika ny tanàna dia ireo ankizy mihitsy ny volavolatsika ovaina ny toe-tsaina ny vanantokony malakely ary miova tsara indrindra ho an'ny taranaka dia tsisy ohatran'ny fahaizana sy ny fahalalana izay alàna ankizy. Raha tsy ivona mihoatra ny 2 ny isan'ny mpianatra primaire ary miisa 70 ny mpampianatra ao amin'ny EPP ao anatin'ny Zapa Atsimbohitra commune na Ambomangakely. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany fa any amin'ny faritra kosa indray dia manome 27 ora ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra ao Mananjary analan'ny chef Cisco. Antony izany raha ny fanazavana ny fitantanana tsy mazava sy ny fanaovana trano a-trano amin'ny fanendrena sy fanesorana ampiasa iona saina. Manambara ny itokana ary tsy andray ny asana ireo mpampianatra eo anivon'ny district Mananjary raha tsy miala ny chef Cisco any antoerana. Manome 27 ora ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo amalina ny fitakina. Vory zany ny mpampianatra, ny mpandrara ary ny chef Zapy sy ny syndicat dia nahatsapa fa efa tsy mandeha amin'olo intsony ny ministère fanabeazam-pirenena indrindra ao amin'ny tsy fanajana ny zonim-piasa isan-kilan'izany moa ny halatra tsy madinidinika izay ataon'ny chef Cisco
ny family raha-toerana isy-andaniny zany koa manoloana an'izany zany a dia efa sy tantiny mpampianatra sony ka dia manao zahay fanambarana ho amin'ny fitopolora ho an'ny ministera tomponandraiky ho eto zany zahay a dia mametraka fa raha mbola tsisy ny vahaolana raisin'ireo tomponandraikitra ao amin'ny ministera dia hiditra midingana manaraka dia mety hiafara amin'ny tsy fidiran'ny mpianatra. Itsy ankilany manambara ny Sofisisco fa tsy misy mitombona ny voalaza ny syndika ka tokony handray ny asany rehetra. Raha ny lalàna ny asam-panjakana dia sy mety ny teny hoe magnodikodim-bola raha sy misy ny famotorana amin'ny alalan'ny audit. Nefa zany zavatra zany sy nisy. Ahoana moa tonga dia hiakuizena hoe magnodikodim-bola. Magnarak'izay resaka fanendrena chef zapy amin'ny fanoloana chef zapy. Ny tegna koa dia sy manana fahefana hanolo fa zavatra takin'ny fitondram-panjakana ny fanoloana amin'ny tompon'andraikitry anivon'ny Sisco raha mangataka ny lehibenay iza ny olona afaka miasa iza ny sy miasa adidinay mametraka hoe reto olona reto no sy afaka manatotosa ny asa. Andrasana araka izany izay ho toy ny tirara ity aorian'ny fahatamperany roa amby fitopolora omeny ireo mpampianatra ny ministera voakasika. Vaovao any ivelany kosa indray olona 7 no namony any napetraka ny état d'urgence ao à New York, États-Unis noho ny fisian'ny tondra-drano izay nateraky ny ouragan Ida. Fanadena. En quelques heures hier soir, les rues de New York transformées. Ora vitsimonja omaly ariva, feno rano ny lalana ao New York. L'ouragan Ida. Taoriny fandalovany any États-Unis, ny azony tanàna tsinanan'ny firenena ilay rivo-doza. Regarde les voitures, elles flottent. Maro ireo olona raikitra tao anaty fiara. Izao ny vokatry ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Napetraka ny état d'urgence noho ny fisian'ny tondra-drano. Tranga manatantara eo amin'ny toetrandro araka ny nambarany ben'ny tanàna ao an-toerana. Nahitana mpitandro filaminana manavotra olona raikitra anaty fiara. Olona 7 no namoy ny ainy nandritry ny alina. Des pluies torrentielles. Orambe mivadravatra ka nidiran'ny rano ihany koa ny métro na dia maro azy ireo nilaza ho hialoka atao anatiny. Des trompes d'eau ont envahi les rats. Le tournoi de tennis de l'US Open a dû Tsy maintsy najanona ny US Open amin'ny taranja tennis. Tsy natazona ny rano ny tafo. Omaly maraina, tonga tao New Jersey Ida, nahitana tafio-drivotra goavana. Nitohatra amin'ny alina ny rotsakorana ka niteraka fahavoazana maro. prolongé à la nuit tombée, provoquant des dégâts considérables. Betsaka ireo faritra tondra-drano, raikitra avokoa ny fiara. Misy olona nalentiky ny rano ary mitady azy ireo izahay amin'izao fotoana. Manohy ny diany mianavaratra i Ida androany, hiazo an'ny Nouvelle-Angleterre. De la Nouvelle-Angleterre. Ndray mbava eo amin'ny lalao eo amin'ny Madagasikara sibena amin'izao fotoana izao miditra amin'ny 5-20 minitra isika amin'izao ora itenenana izao mbola raino ohatra ny lalao eo amin'ny bareny Madagasikara sibena ka ry zareo beninois no mbola mitarika amin'izao fotoana izao. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity angatrana nanaraka izany soava-mahandro dia veloma fodary. Batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax,
ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.